Tomboky lasy sy tomboky vavy ampitsikitsikina karavona indray no iara-panatsika ny amin'ity alahady ariva ity ho anao mpanaraka ny fahitalavitra na ny eto Antananarivo isika ty amin'ny faritany isika ihany koa ty Ampetandranomasina tsy adinona ny mirarisoa antsika rehetra ny amin'izao takarivany alahady izao idealy no miaraka aminao eto amin'ny fanolorana ny amin'ity takariva ity manambahiny isika atao anatin'ny fandaharana manokana izay iarahantsika ny amin'ity ity dia tsy iza fa ny Messi mpanjaka tsaratsara zay no vahintsika atao anatin'ny fandaharana ohatry ny fatety any izy tamin'ny fotoanandro fa verina ho vahintsika eto izy ny amin'ny teny ity miarabanao aloha tonga somatsara atao anatin'ny fandaharana indray ia miaraba ray aman-dreny be rahalako ajaina miaraba koa ny fianakaviambe ny matv rehetra na eto toerana na Ampetandranomasina agny na any amin'ny province apitsikitsikina avy atrano koa no andraisako vaoaka malagasy rehetra namako ray tsy vako volo manaja anareo ampanajana ary ampanatretena no itenenako eto androany ka dia faly ny foko faly koa fampiaraba amitsika amenakavy am'izao andro takarivany lahady izao hiresadresaka ary hanambarambara zavatra zay afatra Andriamanitra nampitondrany tomponaka tomboky lasy tomboky vavy sitraka to efa natsidiny teo ny resaka hoe hitondra afatra izy ao anatin'izay fiarahana eto izay ny amin'ity anio ity mialohan'ny hitondrana afatra nefa tsy maintsy fatarina aloha iza moa le mpitondra afatra dia ahoana ny momba n'ilay mpitondra afatra izay indrindra ngamba no andeha tao dia hidirantsika avy hatrany satria ny fotoanantsika tsy hananam-piry fa iazantsika ho fehezina arak'izay azo atao satria raha mibetsaka indrindra dia ora ray ihany no ananantsika fa atsika mifampiresatresaka eto raha vao miresaka n'izany hoe Messi mpanjaka tsaratsara izany dia mipetraka aloha fanontaniana voalohany hoe iza le Messi dia iza le mpanjaka ary iza le tsaratsara afaka mba azavainao kely ve mombamomba n'izay resaka zay eny tompoko marina tokoa ny fanontanianao misotranao nametraka an'izay fanontaniana zay ho ny voaka malagasy namako rehetra ray tsy vako volo zaho zany de efa raha ny finoako sy ny fahalalako de efa mino fa efa mahafantatra presque mahafantatra anakaby ny zanako malagasy rehetra manerany nosy satria efa nitety faritra zaho ty nagnambara amin'ny voaka malagasy tamin'ny nitsanganako tamin'ny maty mariana tsara fa zaho zany de olona avy any amin'ny province ary avy any ambany vohatra ary olona nanao asan-dahalo tamin'ny andro taloha dia nifanena tamin'i Jesosy de ny maty andeha angalatromby aho zany no nifanena tamin'i Jesosy tahaka ny Paoly tamin'izy mbola ny Saoly andeha ho any Damaskosy Saoly de nifanena tamin'i Jesosy dia niakarapoka de nianjera maty tahaka an'izay koa zany zaho tiky olo andeha angalatromby satria halatromby no tena kolotsainay bara satria zaho foko bara avy any amin'ny faritry Menabe igny zany no fampianarany ray aman-dreninay anay tamin'ny andro taloha ka zay zany fivelomanay satria kolotsainay izy io satria tsy lehilahy zany aminay baralahy raha tsy mangalatromby ary tsy mahazo vady amin'ny tokony halaina raha tsy olo mahery olo matanjaka olo malemilemy zany tsy de mahazo vady aminay fokony ohatrany hoe kolotsainay le izy zany fa tsy hoe heverinay hoe zavatra ratsy le izy fa ataonay hoe zavatra mety fomba ohatrany fomba amam-panao ohatrany fomba amam-panao ataonay raha ataonay hoe zavatra mahasoanay zany le izy de zay kanjo moa zany efa tateo arina lefa niona tamin'i Jesosy efa nanrain'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fenako ary niona amin'ny tany an-danitra de nampianariny de kay tsy mety kay le mandroba fananan'olona le mangalatra fananan'olona tsy mety le izy fa nampianariny nampombany amin'ny lalatsara za nampahafantariny mahitsy sy ndariny de iaho andeha angalatromby ny fanena tamin'i Jesosy Kristy ho aiza anao izy andeha angalatromby aho ajanony ny alatrombinao izy fa tsy mety fa tsy azo atao regny fa noho ny falalanareo de regny ny zavatra kolotsaina iverinareo havelona anareo fa mandehananao ataoko mpitoro tena ataoko paster anao manomboka androany ataoko apôstôly de nanday aho tsy mety amiko zany fa fady anay bara no mivavaka fady anay zao apôstôly fady anay zao baiboly zao fady anay zao Jesosy zao tsy mety aminakahy zany tsy sevitra fa tsy maintsy manaiky anao zy natianao na tsy tianao de ny famalovaly teo zay zany fanohitra ka iaho moa tsy mihevitra azy hoe Andriamanitra izy io fa ataoko raha olo tsotra avao de nitondrony fotsiny teto am'vavafoko eto de maty zaho teto tondrony de ny maty aho zany de olo nitsanga tamin'ny maty aho ty mety Jesosy niakatra tany an-danitra de napetraky ny tampony seza fiandrianany foifoizika any le izy de nampanaoviny sy ny aboky volamena fanekena de nioetiny tagny nevitra ny ray aho nahita maso an'izao Jehova zao menamena ny lokony Jehova Andriamanitra tsara mahafinaritra be tsy misy raha mihoatran'izany raha mbola fahatsarana tsisy mihoatran'izany mahagaga mihitsy zao Jehova zao fa izaho ihany araky ny tenin'i Jesosy taminakahy ianao ihany ozy no nahita ny tavan'Andriamanitra ka velona averina anao fa apodiny ray ndroandro aho ny maty teo ampandrina mbo tsy nalevina maty 2 jours mbo tsy nalevina satria nytenen'ny tompo aza levina teneny tamin'ny fianakaviako raha mahagaga zany nasehon'ny tompo taminakahy
nahita ny lafy tsara ny sady nahita ny lafy ratsy ndesy mitompo tany amin'ny elo koa nahita ny zo afo be zao de nahita ny fiainana mandrakzay nahita ny paradisa zay zany tatarako ty olo niakatra tany an-danitra ao ty de tagny nosoran'andriamanitra olom-bohitra avy any an-danitra ao ty voaositra nomen'andriamanitra fahamasinana lehibe goavana faratapiny nomeny pouvoir faratapiny nomeny fanoiza-pahasoavana faratapiny goavana andranomenaka sady nomeny fahinrena nomeny fahalalana tany an-danitra aby nampianarina zavatra isan-karazany de zavatra mahagaga novan'andriamanitra amin'ny fomba mahagaga ary amin'ny fomba vetivety sakatra ny saina ny vatako ty sy ny fanahiko sy ny foko rehetra sy ny fetreretako lasa tsara saina be ao am'izao lasa olona intelligence be lasa olona manapahaizana be tena gaga fa raha tsy napoiziko ty fa marina tokoa volazan'ny baiboly hoe hay ny mimino ny zavatra rehetra ny mino azaka mahay voasinako mazaty tsy olo mino folo tany an-danitra mihitsy tany am-potony aho nizao niky zay zany tantarako ty ary zavazavay de ny mahatonga an'le hoe mesia jesosy misy zany nagnomeny agnarako mesia io fa za tsy mba haiko mesia zao tsy fantako zany satria zahay olo tsy mba mipivavaka za tsy taranako olo mpivavaka tsy mahay baiboly tsy mahay nininina olo baka anaty ala ohatra ny petera koa olo mpanarata agnaty rano agny tonga de nifodiny jesosy tonga de lasa natao apôstôly tonga de lasa nahay baiboly lasa nahay raha maro isan-karazany ohatran'izay koa zaho ty olona baka anaty ala koa zaho nifodin'andriamanitra lasa apôstôly be lasa mpaminany lehibe zao ka mpanetretena no itenako zany mpaminany lehibe zao za ny mpaminany kely ho izy ny tenako nefa zaho ny mpaminany lehibe ozy mitompo tamiko zay momba anakay zay de hoe mampanjaka zany a izy nagnome hoe mpanjakana ozy satria ny mpanjaka ozy tsy ambanin'ny olo fa ambonin'olo ambony zany mpanjaka zany ka anara manakaja zay tamin'ny andro taloha omeko anao zao de ary anaran'i jehova ray gnatao hoe jehova tompo tsara de nagnaran'i jesosy gnatao hoe jesosy mpiandrombo tsara de natambatra zavatra io zay natonga an' jesosy hoe raha fa nitenen'olo jesosy hoe ory mpampianatra tsara ao matsiny jesosy de hoy jesosy hoe nahoana nataonareo hoe tsara tsy zaho ny tsara ozy fa ny raiko zay any an-danitra tozy ny olona tam'zany fa nga zay ny agnaran'ny rainao tsara zany ny agnaran'ny raiko ozy tompo tsara de zaho ozy mpiandrombo tsara de lafa ny maty koa jesosy nody nakany an-danitra velona any an-danitra izy de nitambatra le agnara anakiroa de nomeny ahy zay zany nangalandreo ahy taty ambony tany mety nitompo tany an-danitra nosorana nomena fahefana lehibe fa ianao ozy ny voatendry hanavitra ny madagasikara ary atao mpitondra ny madagasikara ary ianao ho atao filoha pirenena ny malagasy zay niteniny taminakay fa tsy haiko ma zay na misy hino zay na misy tsy hino tsy fantako zay fa afatra ny ahy magnambara de magnambara zay zany ma hoe mesy mpanjaka tsaratsara de le tsaratsara io jehova nagnomeny io jehova ray araky ny ten'andriamanitra hoe ny anarany de hotonony vavan'i jehova de jehova nagnomeny hoe ny anaranao izy ovako fa tsy remboagny tsony fa ny agnarako taloha tamin'ny ambolan'ny malaso remetsy bako di revoibe tamin'ny atanàna fetsonaka atanàna mboagny de nagnarako amy karatry mandagnaky novan'andriamanitra zany ny agnarako rehefa tonga tany an-danitra novany le anara de nomeny jehova agnara hoe tsara 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 ny agnaran'ny ray ozy tsara ny agnaran'ny zanaka zay no agnara lova omeko anao hoy jesosy de nomendro anakay le agnara izay anarana mesy mpanjaka tsaratsara zay hoe anarana entinao miseho hoe ty anatin'ny fiarahamonina andao raha isika ohatra hoe ty anatina fahita lavitra toy izao a sa hoe izay mihitsy ilay anarana mipetraka ao anaty karapanondro zany am'izao resantsika sa ie izay zany no anara hoetiko miseho ty amin'ny fiarahamonina na minaina manjery toy izao de io tsaratsara io no anara hoetiko ety amin'ny fiarahamonina fa izy io zany a rehefa nolazaiko tety amin'ny fiarahamonina izy tamin'ny anidina avy any an-danitra de ozy ny président tribunal tamin'ny andro ray rehefa nanao zavatra de ozy izy hoe tsy mety ozy fa agnarana tena agnara tsy misy aty ambonin'ny tany zay nagnara hoe tsaratsara zany agnara mahagaga ozy zany ka tsy mahay tsy manova karatra anao de apetaka eo le agnaranao hoe mandagnaky tsaratsara fa tsy mahazo zavatra am'zany anao le ohatra tsaratsara foana le izy de napetaka eo any le agnarako mandagnaky igny de mandagnaky tsaratsara ny tena anarako agnatin'ny karapanondroko zao am'izao fotoana zao akehitriny zao lasa manana double nationalité zany ianao am'zay sady manana nationalité ny lanitra no manana nationalité ny tany zany mihitsy aho ty marina mihitsy io zavatra ataon'olombelo aty ambonin'ny tany io koy da misy ohatrany hoe copie-coller any lanitra any avao koa izy io ety ambonin'ny tany misy olona double nationalité any de zaho koa zany zao double nationalité ny lanitra fa izaho zany no ataon'andriamanitra hitondra ny fanjakan'andriamanitra ary ny fanatrehan'andriamanitra fanatrehan'ny kristy izaho ty zay natonga double nationalité io ohatran'izay koa jesosy double nationalité koa igny sady olombelona izy no andriamanitra de tsy misy olona double nationalité nany lanitra zany ety ambonin'ny tany la tsy zahay sy jesosy any zaho de jesosy zay ny double nationalité avy any an-danitra ety ambonin'ny tany zay mbola velonaina am'izao fotoana zao mbola miaina ka zay hino an'izay moa de rahabasoa rahabatsara fa zay tsy mino matao koa fa maro olo misy avao olo kendrika misy koa olo adala raha ny baiboly no jerena raha zay no dinihana de zany messi zany
tsy nisy afa-tsy anankiray ihany tao anaty baiboly de Kristy. Mifampita amin'ny Kristy zany azahoaizany misy anao anatin'izay hoe toerana mahamesia anao zay. Alaraka ny baiboly ma da maromaro ny raha voasoratra amin'ny baiboly io ao. Ao ny eny, ao ny tsia. Ao ny tandrify, ao koa ny naolakiny. Maro karazana raha soratany amin'io ao. Fa izy aby ny tompony io, Zagnahary ny tompony io. Fa gn'agnara hoe Mesia tsy avy amin'ny babako zany, ary tsy avy amin'ny dadilahiko. Tsy rahibeko ny nagnome andreo, ary tsy bebeko. Fa izy tompon'le agnara mihitsy no nagnome ahy. Ka tsy haiko zay fandraisan'ny olombelo an'izay na tena Mesia fantany leo amin'ny baiboly ve zaho ty sa Mesia tsy fantany. Fa tsy maintsy misy ny zavatra ataon'Andriamanitra amin'ny fomba mahagaga, fa ny fihevitro koa izy tsy mba fihevitra ary ny lalako tsy mba lalanareo. Zay zany le izy amikasika ny baiboly no jerena. Izy io koa aloha zany misy avao koa tamin'ny andro taloha araky ny ten'Andriamanitra de hoe haitsika fa i Samuela de nomen'Andriamanitra anarany hoe Mesia koa. I Davida de nomen'Andriamanitra anarany hoe Mesia koa. Fa zany hoe ndikany Mesia mako zany olo voositra. Raha amin'ny teny hebreo de Masia, raha amin'ny teny grika de hoe Kristy, raha amin'ny teny malagasy de olo oziny masina, oziny masina, masinaho, masyaho, masinaho. Zay zany izy io. Ka ny Mesia fantatry ny olombelo tete tambonin'ny tany de Jesosy Kristy ihany. Tsy misy tsy miazy igny, marina zany, tsy azo divirana zany. Fa ny Mesia fantatry ny Jesosy roa. Mesia ny vatatenany, zay nomen'ny ray azy. Mesia koa ny teny naloaka ny vavany, satria izy no masina. Ary ny fanahy ao anatiny ny Mesia. Zao ny teniny, ny fanahy ny tompo no atao amiko izy, nagnositra ahy ho Mesia. Tanao zay? Raha ny tena marina zany, Jesosy tsy Mesia. Fefa voaositra izy vo Mesia. Agnaty baibolintsika de hoe ny fanahy ny tompo izy no atao amiko, nagnositra ahy hitoroteny teny soamafaly. Rehefa voaositra izy de ny teny amin'izay ny hebreo, zareo mponina tagny amin'ny Israely tagny hoe masina zany anao izy. Milaza fa voaositra io, masina, masina ao izy, Masia zany anao, Masia. Zay nahatonga ny Mesia io. Fa zavatra mila fanazavana lavalava tsara izy io, anatrehan'ny samy mpanompon'Andriamanitra. Raha ohatra ka ifandany resaka momba an'ilay Mesia zany no tena atao fandaharana amin'ny télé de hafa zay. De eo zany samy raha am'izay de hoe samby raisina am'izay hoe ahoana ny fahafantaranareo jiosy ny dikan'ny Mesia, ary anareo malagasy inona ny dikan'ny masina, aminareo grika inona ny dikan'ny Kristy, Kristosy, aminareo ohatray le izy ka. Raha ny frantsay zao miantso an'i Jesosy de tsy fantatry ny zany Mesia zany. Jésus io izy, vient de Nazareth, Jésus de Nazariane. Raha amin'ny anglisy de hoe jijasy, tanao zay. Ka misy vondron'olona, atokon'olona, atoko-ponona, atoko-pivavahana mahalala ny dikan'ny Mesia bebe kokoa. Fa misy mpivavahana tsy mahalala ny Mesia zany. Ary misy koa ny pasteur hainy tsara ny dikan'ny Mesia, fa n'olo voaositra n'Andriamanitra natao hoe masina Mesia. Fa misy pasteur tsy mahalala an'izany, fa ny fantany de Jesosy ihany ny fantatry ny Mesia. Ny teolojiana manko mizara anankiroa, raha araky ny fahafantarany teolojiana azy, satria mba faneona tao amin'ny teolojiana maromaro izy ty, satria 13 taona zay nisako teto ambonin'ny tany. Tamin'ny 2010 nitsanga tamin'ny maty, niverina avy an-danitra, niona tamin'ny Jehovah ray, tamin'ny Kristy velo. De zao tagny elan'elan'izay aho de niona tamin'ny pasteur. Misy pasteur teolojiana maromaro niona taminakay. Mizara roa dada ozy ny teolojiana, ny teolojika zay nianaranay eto ambonin'ny tany. Zay nivoaka tamin'ny faculté mahalala tsara fa hoe ny teolojia de mizara anankiroa. Ray teolojiana mijadona de ny ray teolojiana marindrano. Ka ny teolojiana mijadona ozy igny hafa igny. Ny teolojiana marindrano igny le misaintsaina ny ty ny fiarahamonina. Fa teolojiana mijadona tsy misaintsaina ty fiarahamonina fa araky ny tenin'ny Paoly apôstôly hoe saintsaino ny zavatra any ambony. Ka le olona misaintsaina ny zavatra any ambony zany de gnagny foana ny ainy teolojiana anankiray igny. Fa misy koa ny teny pasteur ray hoe misy teolojiana morondolo ny sasany ozy. Ka tsy haiko koa zay na teolojiana manakory koa zay fa ireo samy pasteur mahalala an'izany. Ataontsika anaty foniteny kely fotsiny ty fantaniko anankiray ty. Nambaranao hoe fomba anareo lay manao dahalo fahiny tamo amin'ny foko misy anareo fantanina kely manitikitiky kely tao anatin'le anao nanao dahalo nahazo vady sa efa tamin'ty toerana misy anao ty? Tamin'ny nanao dahalo mbola nanambady aho ka nahazo vady aho tamin'igny. Ary le tena vady am'le tena ilako azy mihitsy. Ary mbola io hatramin'izao? Nahazo aho. Mbola ao izy hatramin'izao? Aya, fa nisaraka izy satria rehefa nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainako aho zany tamin'ny fatesa tamin'ny tsanganako tamin'ny maty, de maro zany ny santeon-javatra zay nitranga tamin'ny fiarahamonina ao amin'ny ankonako. Satria nanahiran-dohan'ilay vady vidiko zany sy ny rafozako lay fiasa am' Jesosy Kristy taminakahy. Satria asa tsy nahazatra azy le izy
ka mety hoe nampatahotra azy koa ianao le mitsangana afo maty oui mety zay ngamba izy io mety nampatahotra azy ngamba zao tamitsanga tamy maty de lasa nisy fikorotana fikorotana mpiainana zany zahay de lasa tsy mifanaraka le ondy tsy nitovy le tadindokanga zaho mandeha manao makatia droite sasa zareo manao tsy mahazo mandeha makany anao fa tsy fotoana fitoria-teny zao nefa jesosy miteny mitoria na amy fotoana na tsy amy fotoana ka za mitoro-teny foana na tsy amy fotoana ilandreo azy na tsy lasa foana oentiny le fanay masina mitety vohitra de lasa nifanohitra zay de nisaraka rehefa nitoy le asa fa nandeha tsy nanambady any asa de niteny tamy jesosy amizay jesosy zaho ty ve zany de tsy anambady tsony hanaky ny pôly apôstôly zao sady efa samba homenao vady any dozy izy hoe ataovy alozy ny asako ataovy ny asako alozy fa mbola omeko vady sahazanao anao zay mahazaka nio asanao io de raha fa nandeha nitoro-teny aho tagny amy telo taona na tagny nandehanako nitoro-teny telo taona tateorina nomeny vady amizay aho de nahazo vady koa zao de nisoratako ao amin'ny commune vady ara-dalàna amboky ny fiainan'ny fanjakana amboky ny fiainan'ny fanjakana zany ie tsy velaratsika tsony angamba ny tontolo manodidina zay satria ny fotoanatsika mandeha mbola horesantsika hoe inona avy inona ny tena hoe activité na hoe zavatra ataonareo a horesantsika ny tontolon'izay rehefa aveo fa ny fanontaniana mipetraka fotsiny de hoe apôstôly ianao tany amin'ny voalohany tsy fantatra ty aoriana mety hoe misy an'ilay messi ve eo aloha mitovy amin'ny kristy ve zany ianao am'izao vanim-potoana resantsika zao za sy te hitovy amy kristy fa kristy mihitsy nitady lalana tady hevitra nitady tole moyen mba hitovy aminakahy zany hoe kristy ndray zany no nitady hevitra nidina ty amiko zao noteniny tsy hainareo no nitady ahy ozy fa izaho no nitady anareo tsisy afaky manova olona ao za tsy andriamanitra ny manova azy zaho sy ny ray izy de ray ihany zaho ao aminy izy atao amiko ohatra zay koa zaho sy jesosy kristy de ray ihany izy atao amiko zaho ao aminy zaho no izy ary izy no zaho no kristy ary kristy no zaho izy nakaendriky anaka fa tsy zaho nakaendriky azy de zaho sy tahitovy amy kristy fa kristy mihitsy no tahitovy aminakahy zany hoe nakaniendrika ao ndray zany izy nakaendriko izy zao zay zany mikasiky an'igny de raha avy koa anao miteny hoe apôstôly anao taloha ty koa anao lasa misy ahoany zany zao izy zavatra zay de nisy koa zay tamin'ny andron'i jesosy tety ambonin'ny tany rehefa niasy de apôstôly izy apôstôly izy aveo izy lazandray izy fa manapaka kely mialatsiny izy mantsy efa voasoratra amialoha momba azy zanak'andriamanitra ary rehefa hoe kristy mpamonjy an'izao tontolo zao de zay no mahatonga an'ilay fanontaniana mipetraka satria ho tonga am'izay fanazavan'izay anao hoe apôstôly izy taloha de aveo lasa kristy nefa izy efa voapetraka amialoha hoe kristy mihitsy no ny ray no nametraky azy am'izay plasy zay ny rainy nametraky azy am'izay de izy koa nefa noteny zaho ozy hilaza aminareo fa andeha hiakatra ho any amy raiko de angataka mpampianatra hafa de izy no alefako ty aminareo fanahy masina no nresany fanahy masina manko rivotry ka ny rivotra tsy mahazo mampianatra raha tsy milatsaka amin'olombelo tsy velona ny rivotry tsy miaina raha tsy olombelona no iainany de rehefa niakatra am'izay zany izy de niteny izy hoe misy raiko izy ho avy ao arinako ao de izy no avita lehibe lavitra noho izaho ary mahery ary avita lehibe lavitra noho izaho izy fa niasa nataoko koa no ataony de zaho zany no fandinihako an'izay raraky ny zavatra hitako tany an-danitra aloha to de ahitsika fandinianao sa tena hoe ianao zay satria tsy maintsy ataoko fandinihako mako izy satria gn'olo betsaky ny sasany tsy mandiniky zay na sakako miteny io mako raha tsy zay raha tsy nahazo ny zavatra io tany an-danitra agny a de tsy afaky niteny an'izay tsy afaky niresaky mihitsy tamy vahoaka hoe zaho no izy niteaka tratra aho zaho no izy tsy afaky nanao an'izay raha tsy azoko antoko le raha satria noetiny tany an-danitra tagny a novany amy fomba mahagaga tena fomba mahagaga nanovany ahy tao an-danitra ao de novana natao ho kristy zaho natao novana natao ho zanak'andriamanitra ho solotenany jesosy araky niteniny tamin'ny andro hoe taloha hoe niteny taloha de andriamanitra de avy amiteny ka niteny tsy maintsy tonga nofo ity le fanahy masina tonga nofo ty tonga ty ka tsy menatra ary tsy miambamba miteny an'izay mino moa gny sasany de arabasoa arabatsara tsy mino moa ny olo ataoko ahoana fa tsy forcena ny tsy mino fa zay mino anazy igny zay tsy mino asakasaky an'izay zay zany zaho ty ny fahafantaran'ny olona n'zany antsonao hoe fanahy zany mantsy zao de eny amy rivotra izy miasa de mety hoe hibitsika amin'olona anakiray na hoe hiresaka amin'olona anakiray
lay fanahy nefa ty zao hitantsika mivantana zany raha ohatra ka zay ny azo resahana azy azo kasia tanana ave zany ny fanahy am'izay ia ny fahafantaran'ny olombelona lay fanahy de hoe eny am'rivotra arak'izay voalazonao nefa misy tenin'andriamanitra somary mahagaga hoy izy hoe ny fihevitra kozy tsy mba fihevitrinareo ary ny lalako tsy ho lalanareo lala zay manko zany lalany tongotra lalana fahalalan-tsaina lala fahazava-tsaina lalana aby zany ka ny fahazava-tsaina sy ny fahalalàn'andriamanitra tsy ho lalan'olombelona mihitsy tsy fantany zany fa ny fanahy masina rehefa ataon'andriamanitra ho tonga nofo de tonga nofo jereo tsara tamin'ny andron'ny Jehova sy Mosesy de ny raha ny Mosesy de nyteneniny teny fotsiny a nomeniny Mosesy toy izy hoe ianao ry Mosesy de ataoko Andriamanitra ho an'ny Farao ary ataoko Andriamanitra ho an'ny zanak'Israely mahagaga fomba ahoana pourquoi teny very Jehova de hatonga olona ho Andriamanitra mpandainga zany Jehova mpandainga izy raha ohatra ka tsy marina ny teniny aminakah ty hoe ianao ny Mesia fa la aminakah Jehova tsy mandainga fa tena nataony ho tonga Andriamanitra Mosesy tam'izany fotoana zany de lasa Andriamanitra Mosesy fa ny olona zay nanodidina azy sy ny nagnatrika azy zay nikasika tagnana azy tsy nino azo Andriamanitra zay natonga ny Farao niziriziry tamin'ny heviny tamin'ny programme-n'Andriamanitra voalohany niditra faharoa Mosesy mbola tsy nekeny niditra fahatelo mbo tsy nekeny nangataka faefatra tsy nekeny nangataka fahadimy tsy nekeny efa niditra amin'ny loza fito niditra amin'ny loza fahavalo niditra amin'ny loza fahasivy niditra amin'ny loza fahafolo ny latsaka amin'ny Farao potika ambany fanagnany mbany zanakilahy maty aby manino loza be nazo amin'ny Farao zay Farao vao nanayko Andriamanitra marina kay lity ohatry koa ataony tam'le tehina de samy nanao défi tam'le tehina reo de noa samy vadika bibilava aby le tehiny zareo zany de nohan'le bibilava napedina le bibilava napedina zany le tehina de matin'le tehiny Mosesy ny tehiny Farao de teo zany Farao vao ny aiko ahoany ty so de izy tokoa ty izy marina ty ka raha avy anao nyteny ny fanahy zany azo kasihina am'izao azo kasihina izy zao azo kasihina izy zao satria nataony tonga vatan'olo izy ty ary la raha tsy nahazo an'izany fanahin'Andriamanitra zany ao namako a za tsy raha mesista hiteny zavatra manahaky an'izao saripady zao saripady mako raha teneniko zao raha manoloana ny kristianisme raha manontona ny pastoral manoloana ny vahoaka malagasy manoloana ny olona milaza fanianatra manoloana ny teolojianina manoloana fa olona milaza baiboly saripady zao raha teneniko zao hoe olombelona kilazany tenano Mesia za olombelo ty avy agnanaty ala avy any province ty no hilaza tenako Mesia tsy masaky nyteneny zany aho raha sy tena ao raha atokisako io raha lay Andriamanitra velona mihitsy no mampiteny aho io sahala ny megafone aho ty zany la tonera fotsiny megafone bebe feo ihany koa ianao anatin'izay ampitenenina fotsiny zany megafone fitaovana igny fa namampiasa-peo fa le olo miteny amin'ny megafone tsy megafone igny fa olona igny ohatry zay koa zaho megafonen'Andriamanitra aho hilaza ny fahamarinan'Andriamanitra fa efa latsaka eto ambonin'ny tany ny fahamarinan'Andriamanitra sy ny fahamasinan'Andriamanitra amin'ny tany razantsika ty satria fa diso diranovana loatra ny firenenantsika mijaly Madagasikara latsaka kady amangitsokitsoka afitsoky ndreo mpanao politika reo de nalatsaka Andriamanitra anavitra ny vahoaka malagasy hamonjy atsika fa goavana ny manjo atsika de ny fanahy masany tonga nofo ty azo kasina zao zay kasika afaka masaka zay ny namako mahatonga anakahy afaka napitsanga olo maty 20 zany 32 mort natsangako teto Madagasikara zay nikasiny tanako ny maty nitsangana aby nivoan'ny cancer nivoan'ny sida ambala velona ambala pengitra ambala maty nametrako tagna sitrana daholo ary ny mpaminany sandoka vao meo namiko tonga de mitsira avy de tsy mana ohatrany tsy manan-kevitra mitrambla fotsiny tsy manan-kevitra satria maromaro zay mpaminany sandoka niona taminaka zay sasany zany de milingilingy mihitsy hoe andao délivrena anao vo anao délivrena ka ao reo tsy manino avia délivre a fo délivre koa anao vo manatrika avao de fa mitrambla mangovitra za de hoe afafa izy zany betsaka ny alamaina ka volazany baiboly hoe tsy ajanona manoloana ny marina ny mpanota ozy ka fanahy masina tonga nofo ty zay ikasika mahazo mikasika ampanatretena safanako an'izany fanasitranana zany fa akehitriny zany za tsy raha hanao an'izany tsony hoe anangana ny maty aho ampiteniny moanandray mandeha fa maro zay na de firy olo mitsangana amin'ny maty aza na de hita olo mitsanga tamin'ny maty reo tsy mino regny tsy raha mino tsony regny firy menimeny amin'ny Facebook agny teny tsy mandara zany hoe tsy misy vahaolana tsony zany ho an'izay mety hoe tapa-kevitra am'izao anaraka anao anatin'le satria hoy ianao hoe tsy mandray an'izay tsony ianao am'izao fampitoana resantsika zao le olona tapa-kevitra hanaraky anaka raisiko ka mety hoe manana maty izy de hoentiny any aminao satria mety zay ny fandraisan-dahatra tonga azy ao anatin'le izy matoa zany efatra ihany ny olo maty natsangany Jesosy navelan'ny ray ho natsangany misy fetrany aby ny zavatra rehetra misy limity
I Lazarosy natsangany Jesosy de nijanaka vaviny Zairo de nipiaraka andrombo tany tsara de ny vehivavy manantena efatra reo any mba natsangany ka matoa zany zay hoe eo Jesosy eo ny limitinao tsy mahazo mananga maty mihoatra an'izay anao fa mba hanehona ny voninahitran'Andriamanitra eo anatin'ny fariseo sy ny mpanora dalàna sy ny zanak'Israely zay tsy mino mafiatoka reo zany zay naneho an'i Jesosy an'igny démonstration'Andriamanitra mouvement-n'Andriamanitra igny fomba mampanaony igny ohatry koa nanakaza fa nataoko nota telopolo noho ny amin'ny tenin'i Jesosy nanaovako azy nihoatra hoe atao maromaro izy ny anao a mba hinoan'olo any tenin'Andriamanitra hoe misy ho avy afara koa de izy avita lehibe lavitra noho izy na vita lehibe lavitra noho izy ka mbola hanangana foana zany hanangana foana ampy zay fa raha ohatra ka hanaraky ahy amin'ny samby handeha hanao ny asan'Andriamanitra andeha hitolona amin'ny fahamarinana hiaraky ifanampy ifamonjy hanavitra ny firenena ho amin'ny lala mazava so mihitsy ny sy ny rariny hiala amin'ny geja mahazo ny vaoaka malagasy sy ny fahoriana zao zay hanampy anaka afaka manatona fa omeko andreo numéro telefoniko de mifandray afaka miresaka la mitady la ohatra ka mila fanazavana fanampiny fa raha ohatra kosa hoe fitondrana ny maty no mahita maty mitsanga izy voahino ny fitondrana ny mona sy ny marenina maro paster eto mpanangana ny maty aby koa zareo angony de sy ny amin'ny oagny ny matiny sy ny marenina sy ny monany fa raha ohatra kosa hoe ivavaka hoe ty dada ny matinay ty mba hoentinay aminao ty ka mba ivavaho re mba hiditra mifanjakany lanitra ny fanahiny azo paradisa ny fanahiny tena manao na de maty firy de manao ivavahako zany ampidiriko any amin'ny paradisa ny fanahiny de roahako ny alako ny fahafatesana ary nio zany tsy makany amin'ny elo ny fanahiny azoko atao zany ange namana idéaly nahatonga dederatsiraka tafiditra amin'ny paradisa avy tamin'ny lalako igny zaho nivavaky an'igny 2 fois zaho efa napidiriko amin'ny paradisa agny igny 2 fois zaho nivavaka an'igny nametrahako tagna tamin'ny mbola velo nangataka fametra tagna tamiko 2 fois mba zay koa i Zafelbera nangataka 2 fois zaho tamin'ny tranon'izy ireo nivavako andreo tonga de niteny tamiko izy ny fanahy masina la izagnahary be ny fidin'olombelona namboatra anakay niteny hoe io lehilahy anakiraha io avy any amin'ny faritra tsy mandrefa ny Madagasikara io avy any amena be io no zagnahary Mesia io ko mandehana mangaleloko amin'io fa voavelany ny eloko nao ary tamin'izany andro zany ny lava mihitsy ny pressé hoe hisy anakiray mpaminany lehibe goavana be hipotra avy eto tany avy eto Madagasikara de hipotra avy ao atsy mandrefa ny Madagasikara izy io izahay morondava mena be nefa ny atsy mandrefa ny Madagasikara zahay sakalavany mena be de nipotra tao tokoa ary io zazalahy io de précisé-ny ny lava tsara ny daty fa hoe ho teraka 1974 zany olo zany izaho tokoa teraka 1974 ka nangataka famela-kelotra dideratsiraka de nametrako tagnika rehefa ny maty izy fa zaho ndraiky tsy nagnambarany fianakaviany tsy nagnambarany zanany aho tsy nagnambaran'ireo fanjakanamany satria zaho tsy hitany nafantany ka filazany baiboly tsy hitany nafantany ary tsy fantany zany fa nareo ho ataon'ny tompo ro mahafantatra azy izy nitoetra anatinareo fa voalehibe zany ity fantaniko anakiray ty ngamba tsy velaritsika intsony fa tonga de mame valiny tsotra fotsiny ianao anatin'ity fantaniko anakiray ty hoe iza mariny ianao zany am'izao napetraky ianao teo ny teny hoe fanahy masina tonga nofo zao ndray ianao miteny hoe Messia tary aloha ianao apôstôly iza mariny ianao zany ao anatin'izay anankitelo zay ny apôstôly sy ny Mesia sy ny fanahy masina tonga nofo tsy raha samby hafa ifa raiky avao io fa zany hoe ny fehanoan'olo azy ny manahirana zay natonga ny frantsay tsy raha niaso tsy niantso azo Mesia tsy niantso azo Mesia misy ny frantsay tsy Mesia ozy tsy hainay zany Mesia zany fa nafantatra Jésus vient de Nazareth zay koa natonga ny anglisy tsy niantso azy hoe Mesia tsy niantso Mesia izy fa jejasy misy antony io fa ny sofin'olo manavaka fa ny fanahy masina tonga nofo Jesosy ihany io fa zaho zany am'izao tonga de ataoko eny hoe zaho no Jesosy tonga nofo ety ambony tany ho avy mantsy zao mipaka de zay ny tiako antanina am'izay hoe mbola ombony ianao sa ahoana ndray zany zao ampaka ho avy eo ny paka mako zany izy io de samby managny tany makalaza anazy izy io raha ny tena marina zany ny paka tsy natao ho an'ny malagasy loatra fa copie-collé izy io rehefa tonga ny Paska tamin'ny andron'i Jesosy ka amin'ny andro namatsy anazy igny ny tendriny igny tagny ny tena tompon'ny paka io agny manontaniatsika zanaky malagasy raha mba misy olo tolo eto raha mbola misy olona 70 tao velona raha mbola misy olona 100 tao mbola velona anontanio hoe tamin'ny taona firy hoe napisy an'izany pakapaka zany hany malagasy zavatra tsy hainy malagasy zany tsy anazy zany tsy anazy zany tsy izy zany io paka le eno tsara ny teniko mbola agnazavaza any jiosy zany any baiboly zany andry Jesosy zany andry fariseo zany sy ny mpanao andreo le paka ireo ny nakalaza an'le paka fa ny malagasy hafa agnanazy hitanao tambavao ny malagasy izy hafa mihitsy io zany de famantara zao zavatra hafa fa copie-collé aby ny zavatra ataon'olo ka raha hanao copie-collé koa reo zany hagnombo an'i Jesosy tonga fanondroany ty any malagasy koa zay
tsy azoko rarana tsy azoko toagnana za tsy raha matahotra an'izany fa ny lalàna de zao ny tenin'ny tompo zay baiko ny ray nagniraka zay no ataterahina ny beko ny ray mosesy ny rahin' Jehovah hoe mandeana atateraho ny mission-nao agny amin'ny faraona ny mission-nao avotony zanak'Israely fa nampijaliany ny fanjakana farao anatiny efajato taona avotony vahoakanao zay atreo ny mission-ny Mosesy mission Jesosy mandeana anao de hombona eo ambony hazo raha fa vita ny mission-nao de ny rahanao no atao famonjena an Jesosy zay samy mpamonjy aby nefa izy roa lahy mpamonjy koa i Mosesy mpamonjy Jesosy fa na tsy nilatsa-dra i Mosesy tsy nomboan'olona navovonjy ihany izy fa i Jesosy tsy navovonjy olona raha tsy ny rano na latsaka natao sorona nefa tamin'ny andron'i Jehovah ny sorona no azo natao de Jesosy tao ambony hazo ny teny hoe foanako ny sorona fanatitra alatsa-dra tsy azo atao tsony hoe Jesosy ny fanatitra alatsa-dra fa atoloray ny fonareo de ny fonareo no atao fanatitra latsa-dra ny fonareo no atao fanatitra ozy ary nareo ny tempolon'Andriamanitra velona fa tsisy tsony ny fanatitra alatsa-dra ndre tamin'ny Abrahama aza zanaky ny Abrahama nataon'i Jehovah sorona nefa Abrahama hamono azy andeha taza andatsaky ny antsy de niteny Jehovah stop aloha aza mbola vonoy zanako Abrahama fa indro zanak'ondry vonoy hatao fanatitra ohatran'izay koa zaho ty zaho zany tsy nataon'Andriamanitra hoe ho fanatitra alatsa-dra tahaka ny Jesosy zanaky Maria satria zaho tsy zanaky Maria fa i Jesosy aho zanaky Jesosy zaho zany naloka ny vavan'i Jesosy iaho avy tao am Jesosy fa i Jesosy avy tao am Maria zay zany zahay ty tahaka ny Jesosy koa tao am Jehovah i Jehovah zany tsy raha niteraka zany so hain'ny pastera zany manerany tany manerany Madagasikara androany aho ampianatra maromaro sy lavalava so ataoko androany ty Jesosy tsy zanaky Jehovah so hainareo tsara le izy tsy zanak'Andriamanitra fa zanak'anatsangana fa gnatao hoe zanaka amitsika na Andriamanitra na olona nateraka gnatao hoe zanaka navoaka ny kibo nivoaka amin'ny kibon'ny Maria zanaka nivoaka amin'ny kibon'ny baba amin'ny mama zanaka fa i baba tsy raha niteraka lehilahy tsy mba Jehovah zany lehilahy androany aho handio soa ny sain'ny teolojiana rehetra sy ny mpanara-baovao lehilahy tsy mba miteraka fa noforonin'ny vava n'ilay Jesosy nataony ho zanaka de nitorotoroita amin'ny fanahy masina napetraka tao amin'ny kibon'ny Maria tonga olona tonga nofo tonga bolongan'olona i Jesosy fanahy masina tonga bolongan'olona izaho ota tonga bolonga mpanahy masina iaho nitafo ota aloha Jesosy tsy mba nitafo ota fa iaho olona tonga fanahy masina ohatr'izay koa io zay zany zaho ty zaho tsy raha hombona tsony fa mpamonjy aho amin'ny alalan'ny teniko zay feny hositra feny fanahy masina ho famonjena ho an'ny malagasy mpamonjy aho mesia aho fa mesia tsy hombona tsony ka zay no izy ka raha misy koa ma managneritseritra alao hombona tsy gny rako no atao fa ho famonjena ho anareo voaka malagasy ka tsy misy raha famonjena ho anareo aty fa ny teniko raha famonjena ho anareo fa zay mino ny teniko de ho sambatra satria ny tenin'Andriamanitra de aina ho an'izay mahazo azy ary mitondra fahasalamana ho an'ny nofo rehetra za tsy mbona tsony ka mba zavany am'izay hiditra am'izay tsika ao anatin'ny hoe inona la tena hoe mission na nandrahananao ao anatin'le izy nazafainao ty ihany makasika ny hoe ho Andriamanitra ho an'ny farao zany hoe lasa endrika Mosesy indray anao zany am'izay vanim-potoana zay ianao nefa eo nanizingizina mihitsy hoe Kristy vatany tonga indray anao anatin'le izy inona zany le mission nandrahananao de inona lay afatra tianao ampitaina ho an'ny vahoaka malagasy ao anatin'izay mission nandrahananao zay sotra tompoko ny fiteny mikasika ny Mosesy de zao za tsy Mosesy mihitsy ary tsy Mosesy velively fa ny mission ny Mosesy no mitovy amin'ny mission zay nampitondrany ahy zao mitovy zany le mission fa za tsy Mosesy mihitsy Mosesy vazaha fa za malagasy fa za Mosesy koa nefa anao raha taniny izy oui mety zay mihitsy zany le izy ka ny afatra ho an'ny vahoaka malagasy de efa nambarany tamiko tamin'ny tsanganao tamin'ny maty tamin'ny voalohany igny zany efa hain'ny vahoaka malagasy aby igny mampiavahana reo filoha reo ataovy ny fampiavana pirenena ataovy ny asa mandehana mitory filazany tsara abebao ny olona apelao amin'ny ratsy asavy mifindra amin'ny fanahy tsara eteneno le mpangalatrombo namanao apibeba mampiala amin'ny ratsy manaova batisa anao alefaso ny délivrance asitrano ny olona ampiteneny ny mona sy ny malady ny kilemaina ny atsangano ny maty zany aby ny afatra nampitondrany anakahy fa reny zany fanampinasa regny efa vita zany zao efa vita aby zay mission regny ity afatra lehibe zay tenenako ato am'ty matv ty androany ty zany
de mbola mitovy amin'ny hafatra zay niteneniko ihany teo amin'ny Real TV teo anatreny manoloana na Madagasikara. Miala tsiny la miteny tele Ravavo moa eto fa zany hoe tsy fady moa fiteneny zany. Fomba zany nareo tsy olo miady na concurrent akory fa olona samby raiky aby nareo ampandroso ny Gasikara tsika. Ampandroso Madagasikara zany. Fa pandrosona no ataontsika fitiavan-tanindrazana zay mahatonga ny aina manjery rehetra hanambarana ny mission divine'Andriamanitra ary mission'Andriamanitra amin'ny olombelo. Ka raha misy olombelona zany nahazo mission avy amin'Andriamanitra nahazo iraka nahazo hafatra ary nahazo message avy amin'Andriamanitra de tsy maintsy atao zany ny fanambarana an'izay zavatra zay amin'ny aina manjery toy itony amin'ny gazety amin'ny radio anambarany olona sao de mba misy olona matotra ihany eto an-tany sao de mba misy olona mbola manam-pahendrena eto an-tany sao de mba misy olo be mbola misy olo maventy eto an-tany sao de mba misy olo nianatra tokoa ka ary mandindra sao de mba misy pasteur tena izy eto an-tany zay zany tena ilan'Andriamanitra ny fanambarana toy izao raha misy pasteur tena izy eto a tena pasteur matahotra Andriamanitra ary tena mivavaka amin'Andriamanitra ary tena mifady ny ratsy ary pasteur fatra fanamafisa masina tena miditra manamasy tena tsara tsy maintsy fantany le fanahy masina satria ny anarako de efa volazan'ny baiboly hoe ny anarany no milaza azy izy tenany ny anarako agnaraboaka amin'ny Jehovah ray hoe tsara ary mpanao ny tsara tompo tsara tompony fahatsarana zany tsara zany volazan'ny bokin'ny Jaona ry malala ny tsara gn'alao tahaka fa ny tsara gn'avy amin'Andriamanitra volaza maro zany volazan'ny bokin'ny Hebreo toko voalohany andininy voalohany vakinatra ny fahadimy de hoe araka nandovanao ny agnara hoe tsara nataoko tsara noho ny anjely ianao tsara ihany tsy mijanona mihitsy agny amin'ny bokin'ny Genesis hitany Jehovah fa tsara izany hitany fa tsara namorona ny olona sy ny biby izy hitany ny olona fa tsara namorona tany sy lanitra hitany fa tsara foana zany tsy miala tao ambavan'Andriamanitra io ka matoa zany izy io tsy miala ao ambavan'Andriamanitra le tsara no avy amin'Andriamanitra zay tsy mampitovy amin'Andriamanitra amin'ny devoly amin'ny satana ny devoly any satana tsy mba manana ny tsara zany izy gn'anazy de ratsy foana ny devoly tsy avy la tsy amony sy andringana fa gn'Andriamanitra tsara foana zaho aza ty olona ratsy-saina tanaty alagny mpangalatrombo tagny dahalo tagny malaso tagny lasa novany tsara fanahy tsara saina be ohatry ty tena zao zao mino ny fanatenako ary ny finoako tena fifaliam-beko zany faly afa nahazo agnara hoe tsara ary mino fa ny malagasy koa atenaiky fa mbola voavonjy amin'ny agnara hoe tsara ka tena tsara de inona zany zao le afatra tena de le afatra am'zany ho ambarako etona ny afatra androany zao ny afatra revoaka malagasy namako alohany aho teny de miala tsigny satria raha tsy de tian'olombelo loatra moa zany ny fanambarana mahitsitsy presque zany le mpanompon'Andriamanitra tahaky anay tony tamin'ny andro taloha de tezeran'olona foana raha fa miteny marina moa ny ten'Andriamanitra izy avy any ambony de ambony amizy rehetra ka izy avy aty antany de nety momba ny aty antany ihany ny fantany izy avy any an-danitra ozy de ambony amin'izy rehetra ka zay hitany masony tagny sy reny sofiny tagny no ambarany nefa tsy misy mandray ny fanambarany toy izany koa ny nambarany amin'ny Isaia mpaminany tety ambony tany ny fariseo rehetra ny amben'i Jesosy ho avy any amin'ny rano lanitra de Isaia nanohitra an'izany non tsy ho tonga any amin'ny rano lanitra Jesosy fa hatera-behivavy efa jato taona tateo arina indroa teraka Jesosy tany an-tranonomby maty Isaia de tsy nisy niheno ny teniny de nagnambara Isaia raha io iza no niheno ny hafatra zay nampitondranao ahy tsisy niheno ny teniny Isaia satria tsy hitany olona ty ary tsy fantany aty ny zavatra ao ambony ao en'izao ka ohatr'izay koa aho ka raha fa hiteny raha mahitsy koa zany de ho tezitra ny sasany mahatezitra anay zany fa mahitsy loatra manindotsindrona anay hitanao ngamba namako tery amin'ny collégium nisy ny toroteny tegny mpanompon'Andriamanitra tamin'ny fotoana teo zay de nisy tezitra sai koa herbe sa inona be ny agnaran'le ray aman-dreny be tezitra ray aman-dreny be zany nisy tezitra tam'izay satria nahitsitsy le toroteny ohatranay namelively an'zareo nefa tsy mamely izy fa manambara ny fahamarinan'Andriamanitra fa n'Andriamanitra raha fa miteny gn'anazy toroteny tsisy kilema ihany de tsy zakan'ny olona ny toroteny tsisy kilema tsy zakan'ny olona koa ny fanambarana tsisy kilema ka androany eo de hanambara zavatra misy moa zany ny sasany miteny agny mbola tsy nefa zavatra efa olo anisany efa naheno tery amin'ny fanambarako tamin'ny Real de mbola misy miteny amin'ny Facebook hoe fa inona foana ty fanambarana inona foany nefa ny fanambarako fa mazava tsara mbo tsy hainy avao ka misy amin'olo zany somary tsy de mahazo teny mampalahelo satria sasany tsy apy fianarana sasany tsisy fahalalana sasany manandra-tena amin'ny fananakareny fananam-bola de miavonavona de tsy hainy le fanambarana marina ary tena mahitsy ozy ny fanambarako tegna tamin'ny Real ozy zao hoe zaho ty o nampitondrany tompo hafatra tatoato fa malahelo izy fa efa mipaka any amin'ny lanitra ny ranomason'ny vahoaka malagasy nangonon'Andriamanitra ao ny ranomasony fitarenany malagasy fa tonga any an-danitra ny fitarenany tahaka nataony koa tamin'ny andro Mosesy
ho an'ny malagasy any ty afatra ty zany fa tsy ho an'izao tontolo zao. Mbo an'ny malagasy eky aloha izy ty fa gn'an'izao tontolo zao tsy maintsy mbola mandeha amin'ny fotoanan'igny izy koa no hagnambaran'igny na zaho hampangambarany azy amin'ny andro afaka fotoana vitsy any koa na fotoana lavalava agny anazy an'izao tontolo zao fa tsy maintsy Jerosalema aloha zay vao Jody zay vao Samaria zay ny ten'Andriamanitra Jerosalema anao aloha ny Jerosalemako ty tanindrazako ty ary tany fiviako ato no piran'ny nivakian'ny masoko nilatsany tavoniko eto Madagasikara de zao ny teniny efa tonga ty an-danitra ozy ny fitaran'ny vahoaka malagasy latsaka ny ranomasiny malagasy tomagny ny afitsiko ny zareo mpanao politika mandrebireby ny lohan'ny malagasy ampimbany amin'ny lalatsizy nombany firenena de lasa nikorosofahana ny firenena efa ela ozy nazo malagasy ny faleovatena dradradradraina mbegnimbegny faleovatena nefa hatram'izao mbola tsy hitany maro de nitomany aby ozy ny vahoaka malagasy manerany Madagasikara manerany nosy zany niaraky ny tomany aby de ny ranomasindreo efa niangona any an-danitra de tezitra Andriamanitra tezitra Jehova de alohany ikapoaka mafy ny malagasy ozy ary ikapoaka ny mpanao politika aleo ambarao le afatra mba afaka didy anao afaka aminao ny manasatana anao amin'ny zay etefan'lay hafatra de ambarako le raha de ny tena hoe zao ny tenin'ny tompo ajanono ny fifidianana fa tsy mety ozy fa aleo mandalo ohatra hoe tetezamita kely foy kely na ataotsika hoe 3 mois na 6 mois tetezamita afahan'olo mandinika ny zavatra ty fa efa mitatao loza ny firenenantsika efa saina mena zany ny firenena malagasy am'izao fa tsy mety tsony io fa stop fifidianana fa tsy amin'ny alalan'ny fifidianana tsony ary tsy amin'ny alalan'ny fanjakana républicaine tsony no hamonjena ty firenena malagasy ty fa amin'ny alalan'ny fanjakana masina fanjakana mpisorona avy any an-danitra fa ny fanjakan'Andriamanitra no hipetraky eto Madagasikara ka stop ozy aloha io fa avy aloha handinikeky aloha de zao angalao isapokony ozy ny olo rehetra ao ny foko merina ny foko bara ny foko betsileo ny foko sakalava ny foko bezangozano ny foko sianaka ny foko tandroy atanosy sy ny karazany sy ny sisa antambahoaka ny tsy mety ireo foko reo zany angala isaky ny atoky isaky ny vitsivitsy angala am'ireo de angala isaky ny province satria 6 province Madagasikara 22 région 23 région izy zao angala tsikely aby reo loholo lonaka ny sojabe ny tangalamena ny mpanjaka ny tanàna sy ny olobe amin'ny tanàna ny ray aman-dreny sy ny manam-pahefana sy ny manam-pahaizana angalana reo olo sy ny technicienne sy ny professeur zay olo mpandini-dra zany olo misaina sy ny pasteur angalana reo olo reo izy de angonina toerana anankiray de ireo no manendry hatragna amin'ny hatragna amin'ny fokotany hatragna amin'ny commune angala solotena iaby olombitsy de ahaona toerana anankiray izy reo anao hoe fikaroandom-pirenena zany de ireo olo reo izy no mandinika ny olona ary manendry an'le olona hapetraka hoe hitondra ny Madagasikara fa ny fifidiana amin'ny vahoaka asarababe vahoaka tsy mety tsony ozy fa voavidy ny t-shirt sy ny sakafo sy ny vary kely sy ny fanampiana kely le olona de tsy mahita ny marina tsony satria ny olona fa mijaly le olona ka zay manome vary kely azy de igny any no ekeny nitseny na anavitra azy na tsy avonjy azy tsy fantany zany fa ny mahita hanina kely androany ny mahamay ady de tsy fantany tsony ka tsy mety ozy ka angalao reo olo de ataovy zay raha zay ambarao de mbola niteny any izy hafatra ihany ty mbola niteny any izy ary zareo mpanao politika tsy mahazo milatsaka am'ty fifidiana ty tsony ny politika rehetra ny mpanao politika na député anao na izy na filohana na ministre oka ozy fa ireo any no na mily an'izao firenena zao na mily azy mitondra azy ho any akady latsaka akady ozy ny firenenanareo malagasy am'izao fotoana zao zay ny tenin'Andriamanitra de mbola niteny any izy ireo tela zay efa nitondra ozy tsy mahazo milatsaky iny tsony ny président de la république apernas akehitriny tsy mahazo milatsaky tsony i marka Ravalomanana mialatsigny manogno agnara Herajamampiana tandroko agnara mialatsigny ray aman-dreny be nareo ajaina mialatsigny manogno an'izay fa ireo tela tsy mahazo milatsaky eo tsony reo kanefa ozy raha mbola ziriziry amin'ny evonareo nareo fa mbo hampandroso ny fifidianana io ary mbo miziriziry koa reo hampandroso an'io ifakahitatsika ozy ifakahitatsika ozy ifakahita ireo amin'Andriamanitra iady amin'Andriamanitra fa valao atao zaho am'izay raha hay anazy fa ataovy ny afatra ambarao zany ny afatra ho an'ny vahoaka malagasy ozy teneno ny vahoaka malagasy aza mifidy ozy am'ty taona ty oka no ny botendry no hifidy ary io zavatra io mpanompon'Andriamanitra ozy no ho akampana akaondoa mikona eo aby ny mpanompon'Andriamanitra rehetra mihona ao daholo anisan'izany ozy ianao miaraka eo aby nareo de reo olo voatendry reo no hanendry fa amin'io ilatsany fanahy masina amin'ny fotoana io de misy olona ilatsany fanahy masina iteny hoe ity no tendrenay itondranay malagasy fa tsy mila tsony fifidianana ty oka zay fa tapitra ozy ny
ny fanaovana politika sy ny kolokolo fa mijaly oatra ny voaka malagasy zay ny tenin'ny tompo zay ny afatra de andeha zany zahay zao itety faritra manerany Madagasikara anambara ny voaka malagasy fa hoe kaza mifidy ny voaka malagasy fa tezitra Andriamanitra raha mifidy eo tsika goavana amin'ny zavatra hanjoantsika ary hanjoan'ity firenenantsika malagasy ty zay ny teniny taminakaka hafatra zay ambarambarako de mbo niteny koa izy satria mbola maro mako ny zavatra tsy voateny tamin'ny tery amin'ny Real TV satria efatra zay ny zaralera olo efatra telo lahy zahay avy ato amin'ny ekipanay de ny ray mpanao gazety nagnadingadinay teo de lasa ny zaralera adiny ray sasany zarana efatra samby nana 20 minutes fotsiny le 20 minutes tsy na voapitana resaka koa ty fotapitra fotapitra ady gnatsika zao de zao tanao zay adiny ray de fotapitra ady ka zao no izy ny FFKM ozy teneny tsy haiko anao zay FFKM zany fantanao zany ozy mandana fa ampafatariko anao kaza miditra amin'ino nareo ozy oka zay mesisika foana nareo hoe anara masaka aiky ny fividana non tsy azo atao ozy tsy aza miditra amin'ino reo fa tsy mety aminareo fa tsy mety oka aloha fa avelo lo ozy satria nareo tsy tena da apetraky nareo tsara ny tena mangarahara fa oka zay zay ny teny fa tsy haiko izy akao de ambadiky zay FFKM hafatra zay ho anao ray aman-dreny ajaina hafatra zay apitako gnanakahy teny zay ka nareo no mahafantatry ny hevitry evenareo ngainareo matoa Andriamanitra miteny anareo tamin'izay raha zay stop aza miditra aminareo misy antony zay ka ambarambarako aminareo zay namako ray aman-dreny aby fa zay ny tenin'ny tompo ny hafatra mikasika an'izay ianao ve zany zao tsy matahotra ombony roda na osamborin'ny plato am'izay zavatra resanao zay satria nisy ny manentana hoe mandehana mifidy ianao miteny hoe tsy tokony hifidy ny vahoaka malagasy ianao ihany koa teo ny teny hoe tsy tokony hilatsaka intsony izy telo amin'ny rahalahy reo isa zany no tokony hilatsaka manaraka sa tsy tokony hisy filatsana ho fidiana ntsony tsy tokony hisy filatsana fidiana ntsony eo zaho zany raha ny fatahoran'ny plato sy roda moa matahotra ny olombelo mbola mitafy famandra ety ambonin'ny tany mitafy ny famandra moa zaho ty Jesosy aza mbola natahotra i Maria Josefa de nindesindreo nitsoka lafa tezitra roda nindesiny nitsoka Jesosy nefa Jesosy nefa efa Andriamanitra boka-po zay fa latsaka anazy hoe nitorotoro iny tamin'ny akibony Maria Andriamanitra avy any apo igny izy igny ary tokony hiteny tamin'ny zazameny igny hoe aza hoentinao mitsoka ary Maria avelao eto ka matoa izy mba nitsoka kely misy any ny fatahorany izy ary lafa nombona izy de zao niteniny tamin'ny rainy o raha io esoroamo zokapoka magidzo marary ababa naony anao de nafoy matahotra moa matahotra fa nohony le raha tendry voatendrin'Andriamanitra zany iraka tsy maintsy atateraka ary tsy maintsy ambara na hanambitra ireo hanao akory fa nefa nisy avao koa nina nasa tagna ny plato nanasa tagna rehefa hanambitra Heroda dozy plato manasa tagna ny plato mialatsiny aho fa tadiso fa Heroda ne lafa nanao ny fanaony ka tadio fa lany kakana ny petera kely io aza ny raha Jesosy niteny raha taminy ka tsy ninoany de lany kakana ka izy koa zao ka asa eo tsika hitana fa Zagnahary moa lafa miasa ka tsy apoizitsika gn'asan-Dragnahary fa la fatahora misy avao maha-olombelo fa zany hoe maha-Zagnahary ka koa amin'ny lafina ankiray zaho tsy matahotra an'izaniza raha zaho miteny de zaho zay izy zay tsaratsara zay Zagnahary miteny zay ka tsy raha avy aminakahy za fa avy amin'ny raiko ny manery anakahy hiteny ambarako avao ny marina zaho olo mahitsy sady tout droit sady zaho olo matotra efa olobe aty tsy raha nagniraka zaza Andriamanitra fa nagniraka olobe matoa fa natratra 50 tao zao atasaky ny zato zany olo fa matotra zany atokisany aho ka zaho miteny zay ataondreo agny zay ataony Heroda na zay ataony Plato na ataondreo agny asandreo zay fa Andriamanitra ko tsy maintsy iaro anakahy ny anjeliko tsy maintsy iaro anakahy ohatra zay koa ny namako ny fianakaviako koa tsy maintsy miaro anakahy tsy maintsy mba miaro anakahy avao koa izy raha dala aby magnaraka anakahy mboly manjary aby avao olo matotra io Jesosy nombona ilana raha ho latsaky fa zaho tsy raha ombona intsony ka zaho tsy mila raha latsaky fa hantatsaky ny rako da miomana fa hantatsaky ny rano Zagnahary za hantatsaky ny rano ambolay be avao zo nyresaky anao tery am-piandohana hoe hitondra firenena voatendry hitondra firenena efa voafaritra avy eo raha oviany zay fotoana zay ary raha nambaranao teo mantsy zao de ohatrany hoe makany am'izay resahanao zay le izy ianao ve zany le mpitondra manaraka aorianany fitondrana manaraka tsy mbola niteny tamiko izy hoe zaho ny mpitondra manaraka anilan'ny ty fitondrana ty fa zaho niteneny miomany ianao fa ianao tsy maintsy hitondra firenena tsy zaho hitondra firenena nefa ny mahatonga ny anakanako anakanandragnahary ny fifodianana tsy nohony amiko anakanany azy fa nohony amin'ny afitsiko ny zavatra nataondreo efa 4 taona ny fandimindimby ozy nesandreo mpanao politika teto a Madagasikara matao hanavitra nyty tany ty nefa tsy avitra voaka malagasy fa maika miletika mandraky ty androany izay ny mahavy nyteniny zay ka mbola tsy vafaritra zany za tsy miteny daty manahaky gn'olo sasany hoe
amin'ny dato izao a de ho lasa filoam-pireneny avy eo tsy tateraky ndray fa lainga koa le raha tsy izy ndray fa midatoy zao za tsy manao an'izay tsaratsara tsy manao an'izay fagnano tsaratsara ny raiko no miteny no baiko maniraka Jehova ray miteny hoe anio anao de miteny eny am'izay fa androany na amin'ny heritaona anao tsy maintsy lasa filoam-pireneny tsy niteny izy mbola miandry kely ozy kely sisa fa kely sisa ozy ohatra zao ny fa ny fitondrony azy igny sisa ozy igny sisa kelikely ako ny tavela de ho lasa filoam-pirenena anao fa nolomboozitra nitondra an'ity firenena Madagasikara ty atoato ao fa Madagasikara tsara ty manomboka am'izany fotoana zany fa tsy maligasy tsony ela zay na maligasy azy zay ka tsika moa zao ny fotoana somary efa medivadiva satria raha foy kely any ny eto aleo ngamba omeko avao ny numéro téléphone sady mba misy olo mba lina avao mihaino an'izao teny zao ko mba teresadresaka amiko ifanatonana omeko anao le numéro 034 89 867 64 034 89 867 64 34 zay ny 32 032 22 833 18 averina mandeha 032 22 833 18 raha afaka ifanampy amiko anao ka hagnampy anaka am'izao asa lehibe ataoko iteto faritra zao afaka mifanatona de atsoy io zavatra goavana be ty tsy vita mora ny asa vadidranina tsy vita mora ary asa vadidavitra tsy vita la tsy fanakonana Jesosy koa teto ny tao mpanompo ny tao ny miaramilana ny tao ny apôstôlina nanao gn'asa zay vao vita gn'asa teto koa Jehova ny tao olona andao tsika hanamboatra olona tahaka atsika tsy maintsy ny tao olona mitao foana zany le Andriamanitra mba namany hanao ny asany ka riavako malala hagnajoro an'ity fikambana fifamadà ty tsika fa efa eto ny fikambana fifamadà efa najoronay zany dikany hoe fifamadà dia fanorenana ny foty ny fanjakan'Andriamanitra eto antany eto Madagasikara fa ny fanjakan'Andriamanitra no avy eto istrahary ny vahoaka malagasy ny fiadanana am'izay fa elany nampajaly ny vahoaka malagasy araky ny tenin'Andriamanitra tamiko manarakarak' zay mbola hafatra ty ohatsika ho anareo zay raha mbola iziriziry amin'ny fifidianana satria ny tenin'ny tompo hoe ikorotaka ozy ka ary hanahira ozy raha dinina tokoa izany efa hitataratra sahady zany am'izao fotoana zao zarivo nge zay mihitsy mantsy zao saika ho antaniko amaranantsika nyresakitsika ato hoe inona zany zao fahitana hitanao amin'ny mampaminany anao hitranga am'ty 324 ty zaho zany laha mampaminany ahy ka aminany ny zavatra hitranga amin'ny 324 za tsy aminany mihitsy fa tsy vinany tsony gnahy zao fanambarana izao ny zavatra hitranga ary zao tsy mbola nisy ohatran'izao ane fa faminanina zao tsy raha maminany tsony fa tonga de magnambara direct amin'ny vatana lay Andriamanitra mihitsy no miteny stop le fifidianana attention fa danger ary nareo siany teneno amin'ny vahoaka malagasy hoe tsy tateraka ny fifidianana am'ty teneno zay sababy ny teniny ary nareo mpamatsy vola avy any ivelany avy reny ny volanareo zay ny teny sofatiatrika avao nareo ary nareo ambassadeur ety ary ny bac mondial sy ny bac femi stopy fa goavana ny zavatra hitranga am'ty fa tezitra Andriamanitra zay zao tsy faminania zay fa hafatra ka tsy aminany an'izay apetraka eo fa hafa le olo maminanina ny sandoka aby za tsy raha mpaminany sandoka fa mpaminany lehibe mpaminany vrai avy amin'Andriamanitra tanteraka de zao nefa efa hitatsika taratra sahady am'izao fotoana zao efa misy manao prépare campagne efa misy manao prépare campagne nefa ny prépare campagne tamin'ny andro taloha ohatra hoe tahatako ny hoe porte à porte mba eo zany fa am'izao namana ambarako anao tsara ny prépare campagne ataon'zareo mpanao politika efa ohatra ny propagande vrai mihitsy vrai propagande tena fa hita maso propagande fa tsy prépare campagne tsony ohatra hoe tagny Moramanga tamin'ny 29 mars hita fa zavatra hafahafa ohatra hoe ka zao zany tanao tsara raha tadidy zavatra anao ary raha nijery Facebook iaho moa tsy manao Facebook fa misy namako manao Facebook misy namako manao Facebook de atorondreo anaka le zavatra zarevo madada io zarevo ty sary ty io reto zao de misy an'izao ty zao de misy anakiray magaganao ty sary ty magaganao ty mety hain'olo angamba io olo velo agny mety mahaino hoe sariniza ry io pastera iza tsy haiko io na izy io zao izy anao karate izy io zay ny teniny taorina ny tenenako de ty koa raiky iaho tsy lahitra mihitsy aho izy mialatsiny tsy hoe mangala braky tsy mangala braky magnambara ny sary zay ny hitako ty koa zao raiky zay manelingelany lalatina ozy ka ary manelingelan'ny président république de ataoko mamay ozy ty atao hoe maraka tatandrazana tanao efa miseho zany le zavatra sao de afafa tokoa ty de niteny koa ry présidentsika président de la république mihitsy niteny tegna andorana fotsy hoe zay mifananamiko ataoko tiaraka pipiaky loaty grave an'zany namana zany zavatra iseho atoato
zany da efa hitasa inona ry tony ataony zalahy reto ahoana reto aiza ny fefikaima amin'io tsy tahitra izy am'zany ino tapiky jabahany ka agny am'le hoe ho karakaraiko ny araina maso akaiky tezitra ny tompo aho reto zao hoe ohatra hoe embouteillage vo manao propagande zalahy de embouteillage vitaina io tsisy tsony io zao izy embouteillage mitomagny zany ka Tananarivo asina lalambony io vo vita sosikevitra atoroketo zao fa rehefa tonga ny fanjakany tsaratsara ho asiako lalambony io lalambony goudron raiky ambany de ny goudron raiky ambony efa manao propagande koa ianao zao ohatra tsy propagande zay fa manambara zavatra izy tapitra ny oratsika de zay no mahatonga ana miteny hoe tsara to de fitina sady mamarana azy fitiny koa le izy tsika malagasy napahatrana loatra raha vo misy zavatra vita malagasy de atao faux plat ohatra misy malagasy mba hanao vola mba hanavitra malagasy vola sandoka ono nefa ny vola ato tany ivelany gnan'reo baka zany tsy sandoka fa gnany malagasy sandoka raha misy malagasy zao manomba mahavita fitaovana goavana be raitra ohatra hoe basy fitaovana mahery vaiky tandreny fa gadrana aby misy olona nita fanafodiny no sida de fa iny koa de fa nasina resaky koa igny tsy mety koa fa inona foana zany zavatra mety amy malagasy inona foana ka mampalelo ny malagasy gasina foana zay raha atao malagasy tsisy misy malagasy avita roplan avita avion gadra avy de fa tonga ndaonao ary tsy misy mena vahana mihitsy zany ka ho ia hoe isorako n'Andriamanitra fa tamin'ny fotoana ny lava efapolo taona ny lava vo nifantatry ny felema vo nifantatry n'olona hoe mpanompoandriamanitra vrai io fa zaho zany telo amby folo taona de fa maro nahafantatra anakah fa maro nahafantatra fa ny lava problème be ela vo nahafantatra ka ho ia hoe raha ngeza be tika fanambarana zay o amitsika voaka malagasy fa isorako ihany fa efa maro ny mahafantatra ny tsaratsara na eto atoerana na any ampitan-dranomasina agny efa maro ny mahafantatra ka arabaina nareo zay mahafantatra ny tsaratsara hoe tena olo avy amin'Andriamanitra io tsaratsara io fa arabai koa nareo zay mpiteny ratsy anakah amin'ny Facebook ao fa mieritsereta anao fa ny olo miteny ratsy ny fanahy masina tsy mahazo fiamalakelokintsony zay dinio zay ary ny olona mpiteny ratsy ny namany tsy olo matotra regny fa olo regny zany ny olona lohatsitsina lohanandigny lohatsitsiky amy lohany agny ny tsitsiky agny misy ninona ny tsitsiky amy lohany agny ohatrany hoe crevette zany lohana crevette regny agnatin'ny lohany agny misy ny point ka ny lohana crevette tsy mahalala zavatra marina manahaky andesiko zao na malahy mbakasitraka drindra mesy mpanjaka tsaratsara nanaiky mivahininay isaorana any koa sika mpiainy rehetra nanaraka hatramin'ny farany ny fandarana mbola mafana ny resaka ary raha ny zavatra tiana horesana mbola be de be ny zavatra tiana horesana angamba hijerentsika fotoana manaraka mbola mety ho azona ihany ianao anatin'izay fivahinianana izay raha toka mbola tsy voaomba amin'ny pasika de ho isan'ny hovahinina eto amin'ny fotoana manaraka mankasitraka indrindra de isaorana any koa ny teknisianina rehetra isika taty amin'ny faritany taty ampitan-dranomasina nanaraka ny fandarana tapitra ny fotoanantsika tamin'ny teny ity makasitraka tompolay makatela tompoko vavy veloma manrapiona apititsikana vetrano anaovako veloma narapy eto toerana apitan-dranomasina agny na agny amitokatrano na any province aza matako fa za tsy voomba mipasika satria tsy napetraka Andriamanitra ombona tsy nataony zay voambona fa nataony zay voampamonjy fa zay olo misaina tsy raha agnombo anakay fa olo adala ngama ro manana heritreritra agnombo nefa avy aloha ifakahita samby eto an-tanàna samby tanytsika ty tandrazatsika ka ataona fa de hotain'Andriamanitra aby mandram-piona fa olo tsotra be zao ve noombona rangah de tsy olo agnombo zagnahary magnombofanay masina makasitraka tompoko izandray ary no fandaratsika tamin'ny tian'io itya mino izay fa de nisy noratsika tao anatin'izay fandarana izay mbola maro ny vahiny mety mbola hiaraka amitsika ao anatin'ny fandarana fa ny tenako mametraka veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko